Ivavaka isika rehetra. Misaotra anao Sary Andriamanitry ny tanora. Nanomezanao an'ity ZAIKABE izay ahafahanay manovoery mianatra mipetraka eo amin'ny tongotrao. Andray fampianarana sy fitaizana fanasitranana amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao zay satria Andriamanitry ny tanora tokoa ianao. Mpitantana ny tanora ianao. Pamelona ny tanora ianao. Ko miandrandra indrindra ny fanahy masonao anokatra ny fonay. Mba ho fonofo aizanay mandray ny teninao sy ny fampianarana izay omenanay. Ny fanahy masonao Jesosy ny mpampianatra tsara indrindra. Ko dia mangataka ny fanahy masonao ametraka ny teny ao anatin'ny fonay. Ary indrindra ataovo lasa fiainanay ny teninao. Fa aza atao mianatra amin'ny saina fotsiny izay. Dia mangataka indrindra Jesosy takony amba tsy ho hita fa aoka ianao no hita. Ary aza velan'ny feoko no eny fa ny feonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mipetraka tsika. Mbola tsara e. Salame. Kuriaby. Vita soa ny aligny aby moa. Agnahy soa tsy magnahy. Finaritry. Akoraby lahaly. Izay aloha no haiko hatreto fa ampianarinareo aho dia haiko daholo ny fiarabana eran'i Madagasikara. Mbola tsara izy aby. Ny lohahevitra lehibe zay ho banjintsika dia ny hoe ny KTLM tia an Jehovah Andriamaniny. Ny KTLM tia an Jehovah Andriamaniny. Izay nalaina avy ao amin'ny Deotoronomia toko fahaenina ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina. Deotoronomia toko fahaenina ny andiny fahaefatra ka hatramin'ny andiny fahaenina. Izay efa novakinareo mino hafa efa voavaky izany teny zany. Ny boky ny Deotoronomia dia boky ny fanekena. Hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia fanekena ny resana manerana ny boky manontolo. Ary rehefa miresaka fanekena dia tsy misaraka amin'izany koa ny fitiavana. Ary ity alarobia maraina ity dia azo omena lohahevitra fa alarobian'ny fitiavana. Zany hoe resaka fitiavana no ho resantsika eto androany. Mizara telo lehibe ny fampianarana izay ataoko. Mizara telo lehibe. Ny voalohany amin'izany dia hijeritsika maninona isika no tsy maintsy tia an'Andriamanitra. Maninona isika no tsy maintsy tia an'Andriamanitra. Tapany faharoa, ahoana ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra. Ahoana ny fomba hitiavantsika an'Andriamanitra. Ary amin'ny tapany fahatelo farany, inona no vokatry ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Satria rehefa tia an'Andriamanitra tsika dia misy vokany. Misy zavatra tsy maintsy ampanaovin'Andriamanitra tsika rehefa tia azy isika. Ireo izy. Zany hoe ho anareo izay mandray note dia misy efa vita soratra, efa vita print ity fampianarana ity. Dia azonareo vidina amin'ilay mpivarotra azy tsy haiko na aiza misy azy amin'izao mandehandeha any izy. Voalohany, maninona isika no tia an'Andriamanitra. Maninona isika no tia an'Andriamanitra fa tsy tia ny tromba na tsy tia ireo tendrombohitra izay ivavahana ireny fa Jehovah Andriamanitra no tiantsika. Tsy maintsy fantatsika aloha reto teboka anankiroa reto. Zay vao afaka mitia an'Andriamanitra isika. Ary hovaliantsika ilay fanontaniana voalohany hoe maninona isika no tia an'Andriamanitra. Voalohany, valiny voalohany, satria isika dia tanora tia an'Andriamanitra. Andriamanitra no tiantsika aloha. Misy areti-pitiavana ry avy. Misy areti-pitiavana. Tsy
fantatro na efa misy navoanareo reto zavatra reto. Misy fia ny aretina voalohany le antsoiny ny mpahay resaka fahasalamana ara-tsaina amin'ny hoe erotomania na afizina amin'ny teny anglisy hoe OLD, obsessive love disorder. Aretin-tsaina izy io izay mahatonga ny olona iray ho obsédé mitia olona anankiray na dia tsy tia azy. Ary zay le mahatonga misy fiteny aty avaratra atao hoe miambo viavy, miambo lalahy, miambo vaiavy le lalahy satria tiany loatra le vaiavy iambosany. Obsédé mitia olona tsy tia. Ary zaho efa tratrany ty, tsy hoe zaho tratrany le aretina, fa misy olona 10 numéro izay obsédé amina vehivavy anankiray, mandefa SMS amiko sy miantso ahy isanandro. Vao maraina ny andro dia mahazo SMS mpitiavanao. Noteneniko ramatoa, zao ramatoa tandremo anao jalouse fa ity tsy hoa. Vao avy manokatra baiboly voalohany marainao sy mivavaka maraina satria ny fomba fanaoko dia vao mifoha maraina dia mivavaka manokatra baiboly mangataka Jesosy soratra masina zay izako iaina mandritra ny andro. Dia avy manao an'izany dia manokatra ny telefonako mijery message. Io le message avy amin'ny lera namana. Coucou bébé. Ça va Benji? Isanandro dia mahazo ny message io. Isaky 12 minitra izy mandefa message. Bonjour mon ange. Farany nalahelo aho. Dia farany nantsoko misy le numéro dia nantsoko lehilahy be ny tao anatiny. Dia zao nataoko azy, tsy le olona tadiavinao amin'ity numéro ty fa zaho Pastora Olivier tompon'ity numéro. Tsy mino zany mihitsy aho izy, tsy mino. Tena sipako io tompony numéro io, tena sipako io, tena tia io. Obsédé le ranga. Farany modeny bloqueko izy. Rehefa bloqueko izy naka numéro hafa ndray niantso ahy ihany, tsy mandefa SMS teny mpitiavana be samaraina antoandro hariva voko fitiavanao. Fa misy ihany koa aretina hafa faharoa izay mifanohitra amin'izany. Dia ny olona izay tsy mahatsapa tiana. Ary io tena aretina grave lavitra n'olona teo. Satria amin'ity aretina faharoa ty dia tena tiany vadiny izy na tiany olo tiany izy zay iantsoanareo azy na sipa na joba na vady na tsy haiko. Satria am'izao mbola vo afaka CP izy do zay vadiko vo CP dia fa manambady. Dia zao na dia manambady aza izy tena tiany vadiny sy tiany olo tiana dia mahatsaro tsy tiana izy. Ary tena marary io. Satria mahatsaro irery, mahatsaro tsy ilaina, mahatsaro tsy misy dikany amin'ny fiainan'izy. Io le aretina faharoa zay mahazo kristianina be dia be. Izy tena tian'Andriamanitra, tena malala an'Andriamanitra, kanefa izy mahatsapa ho tsy tiana. Ary io le tiako isariana ny sainao. Satria raha mbola misy amintsika KTLM zay tonga eto tratran'ity aretina ity dia tsy ho afaka itian'Andriamanitra na oviana izy. Iny voalohany, mila iainanao le fitiavan'Andriamanitra, tsapanao le fitiavan'Andriamanitra, ary ao anatinao le fitiavan'Andriamanitra, zay vao afaka mitia an'Andriamanitra ianao. Faharoa, valiny voalohany, tsy maintsy miaina ilay fitiavan'Andriamanitra. Faharoa, manino tia an Jehovah Andriamanitra satria sarobidy aminy aho.
sarobidy am Jesosy aho. Manina no sarobidy am Jesosy tsika riava. Manina no sarobidy am Jesosy tsika. Tsy maintsy mankeo amin'ny azo fijaliana ny olona iray raha tia fantatra ny definition atao hoe fitiavana. Eo amin'ny azo fijaliana ihany no misy ny definition famaritana azo antoka indrindra amin'ny antsoina hoe fitiavana. Satria teo amin'ny azo fijaliana Kristy no nandatsaka ny rany sarobidy indrindra. Hoy John, tsy mba vatosoa na volamena zavatra mety ho simba no nividianana nareo izy, fa ny rasoan'i Kristy zay nalatsany teo amin'ny azo fijaliana. Io no nividianana anareo. Misy irany tanora masina zay tadidiko izy hoe vidin-draha ianao. Areto no tena problema ny olona. Ary sika malagasy dia tratrany ty aretina ity ry havana. Aretina tsy mahatsiaro ny valerany sy ny atsarany. Raha mba misy zao dokafanao izy, tsara tareha kindry, tena za tara amindry, na vehivavy za dia tara aminao aho. Dia ahoanao izy? Za veky de tsara. Ny oroko aza tahaka ny vomanga izy, ny sofiko tahaka ny ravina laisoa. Dia raha mba dokafanao hoe tsara ty akanjonao ty, tena tiako ty akanjonao ty, izy ne manaratsy azy. Ty nge zavatra nitsiponiky tamin'ny friperita re, za 5 000 ne vidiny ty. Ary misy amin'ny kristianina be dia be tahaka an'izany, tahaka andreo zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Andriamanitra miteny azy ao amin'ny Malakia toko 2:2. Ozy izy hoe efa tia anareo aho izy, nefa hoy anareo inona mono nentinao ny tia anay? Izy indray mamaly. Ary marobe aminareo tanora tsy mahatsapa ny valeur sy ny tombam-bidinareo sy ny vidy lafinareo eo amin'Andriamanitra. Ary zay no mahatonga an Jehovah Andriamanitra niteny aloha izy ao amin'ny Deotoronomia toko 4:7. Alohany nangatany reto zanak'Israely reto ity azy amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra. Dia nilaza aloha izy fa ozy izy hoe zano ny fidanareo izy, ary ianareo tiako, ianareo rakitra sarobidy amiko, trésor amin'Andriamanitra, ny zanak'Andriamanitra, trésor am Jesosy ny KTLM. Fa raha tsy mety tsapanao ma trésor anao, dia ampiasainao amin'ny zavatra tsy manjary sy tsy misy dikany ny tenanao sy ny mombanao manontolo. Indray mandeha ry havana tany Pays-Bas ny tenako, nanatrika fivoriana tamin'izany. Dia rehefa mba misy an'le fotoana kely libre, dia nentin'le professeurako andao ozy hoentiko ijery zavatra. Dia nentiny anako ao amina toerana ingeza be anankiray. Gaga rehefa tonga tao, misy vitrine, misy trano kely, misy vitra be dia be amin'ny toeran'io. Izy ny tao anatiny tsy entana amidy ny tao anatiny, fa vehivavy ao anatina vitrine be dia be, ao amina fitafiana mamenatra amin'izany, samiaraka karazany avy. Dia ho za tamin'le professeurako hoe enti mivoaka aveto atompo, fa tsy te hijery. Fa maro amin'ny tanorany tsy mahatsapa ny lanjany sy ny vidiny izay nomeny Jesosy aty eo aminazy fijaliana, ka mampiasa ny vatany sy ny tenany ho tahaka ny vitrine amidy sanatriana izany. Ary zay mahatonga ny pastora sarotina amin'ny fitafianareo sao dia ho lasa vitrine amin'ny fitafianareo, transparent tahaka ny vitra, mianjaanja ireo zavatra rehetra zay tsy tokony hiseho sanatriana izany. Fa rehefa mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra azy ny olona iray, ny tanora iray, dia mahafantatra izy fa sarobidy sy lafo vidy amin'Andriamanitra, trésor ny Jesosy, chéri ny Jesosy. Zay misy ny ambaranao amin'ny Isaia, malalako ianao izy ka tsy afoiko. Ity tsy mba tahaka an'ireo lehilahy zay etsiketseny hormone, voalaza ny psychologue. Fa rehefa miakatrakatra ny hormone ao amin'ny lehilahy dia mandeha ho azy ireo
feno oeraoera sy blablabla rehetra tahaka ny hoe tiako ane ianao, tiako anao chéri, tegna tiako ane ianao io. Mivoaka aby karazana vocabulaire sy terme rehetrarehetra, mon trésor, mon ange, chéri, blablabla rehetra. Fa izao ataony chéri anao androany, ataony trésor anao androany, raha pisy anao isarany vaky fo. Maro be ny tanora vaky fo satria voafitaka. Fa ny an Jesosy tsy tahaka an'izany, na itsy Jesosy teo aminazy fijaliana ny atao hoe fitiavana, ary ny définition tsara indrindra sy parfait indrindra fitiavana dia ity: ny manolotra ny ainy hamonjy ny fahavalony. Sakaiza ny ao amin'ny John. Fa ny tena marina dia Jesosy maty aminazy fijaliana dia hamonjy ny fahavalony. Io natao hoe fitiavana, manolotra ny aina hitia ilay ho tiavina. Rehefa fantatrao amin'izay fa misy valerany amin'Andriamanitra ianao, rehefa tsapanao amin'izay fa misy vidiny amin'Andriamanitra ianao, trésor, rakitra sarobidy, malala, chéri n'Andriamanitra, dia hiditra tapany faharoa amin'izay tsika. Tapany faharoa, ahoana ny fomba itiavantsika an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokyny Deotoronomia, ny bokyny Deotoronomia dia mirakitra foto-kevitra 5 lehibe. Rehefa sokafanao ny tananao dia ireo rantsan-tana 5 ireo no misy azy. Voalohany, ny ankibe, matahotra an Jehovah. Iny voalohany, matahotra an Jehovah. Rehefa manao j'aime au Facebook ianareo ka manome ny ankibe dia tadito fa matahotra an Jehovah no dikany. Izay tia an Jehovah dia tsy maintsy matahotra azy. Izay tia an Jehovah dia tsy maintsy matahotra azy. Ao amin'ny bokyny Deotoronomia dia misy voambolana 7 ilazana ny tahotra. Voambolana 7. Ao anatin'izany ny tahotra izay midika horohoro, mampagorogoro anao, mampandovitra, mampandositra zafady. Ny faharoa dia ny tahotra izay mahatonga hovitrovitra satria matahotra n'ilay zavatra izay atahora. Ohatra zao nahita ny Jehovah Andriamanitra tao amin'ny havoana Sinay, izy tendrombohitra Sinay, nisy tselatra sy nisy kotroka be dia be lelafo, dia nangorogoro sy nihovitrovitra ny olona natahotra. Rehefa tsy nisy hanina ny olona ilay nandeha tany amin'ny désert nandritra ny 4 taona, dia niahiahy izy. Io ilay voambolana fahatelo. Ny tahotra koa dia midika ahiahy. Fahaefatra, ny tahotra koa dia vokatry ny fahagagana amin'ny zavatra lehibe izay ataony Jehovah Andriamanitra. Rehefa niampitany ranomasina mena izy, ranomasina ngezabe nefa tany mena no nandehana, dia gaga ny olona ka natahotra an Jehovah. Ino fahaefatra. Fahadimy, ny tahotra izay midika fanajana, na raha tao amin'ny teny frantsay izy dia révérence, fanajana, fiondrehana, fanomezam-boninahitra, fanomezana haja. Ino tahotra fahadimy. Ny karazana tahotra fahaenina dia ilay tahotra izay mahatonga ny olona anolotena ho an'Andriamanitra, soumission, ary tsy mampivady azy amin'ireo karazana andriamanitra hafa, ireo andriamanitra sampy izay manodidina azy, fa mifikitra sy tsy manompo andriamanitra hafa afa-tsy izy ihany. Tahotra fahaenina. Ary ny tahotra fahafito farany dia ilay mahatonga an'ilay olona atoky an Jehovah Andriamanitra, ka mametraka ny fiainany aminy amin'izay rehetra ataony. Voalohany, ndao jerevantsika ilay 3 farany: fanajana, fanoloran-tena, ary ny tahotra izay midika
fahatokina. Ahoana izany olona matoky an Jehova izany ry afana? Ahoana izany tanora matoky an Jehova izany? Marobe ny zavatra mampivilivily ny sain'ny tanora ankehitriny. Marobe ny zavatra izay mampisamboara voarany fiainany. Ary indrindra ity resaka fitiavana ity, satria ity no resantsika androany. Sady resaka kely ny fiainan'ny tanorantsika, no resaka kely koa ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Izay matoky an'Andriamanitra dia mametraka ny fiainana aminy. Ndray mandeha nisy olona mahay mandiha ambony tady. Mety fa ianareo ity tantara ity. Mahay mandiha ambony tady le rangahy. Dia tonga amin'ilay tanàna iray izy. Rehefa tonga teo izy dia nanao an'ireo karazana demonstration rehetra, ny mandiha ambony tady, nandeha tamina jantina bisikleta sy ny sisa. Dia tamin'ny farany izy ny faratampon'ilay fampisehoana izay ataony dia ity: mitondra olona ambonina brouette eo ambony tady. Dia zao nataony tamin'ilay olona: mino ve anareo fa vitako ny mitondra olona eo ambony brouette? Atsangano ny tanan'izay rehetra mino fa vitako zany. Dia norakoraka aby ny olona sady nanangan-tanana aby. Dia zao amin'izay nataony: mangataka anareo rehetra izay nanangan-tanana teo mba hiavaka ato. Dia niavaka tao daholo, nietreritra fa hisy valisoa na tsy fantatra. Dia zao amin'izay ny farany: mangataka anankiray aminareo aho hiakatra aty ambony tady hoentiko eo ambony brouette. Tsy nisy na sahina iray azy. Izay le fahatokina. Satria mbava fotsiny no ankamaroan'ny finoany olona fa tsy matoky hatramin'ny fahafatesana. Raha tena itokisanao tokoa fa mahay mitondra olona eo ambony brouette, eo ambony tady izy, sahinao nandeha teo ambony brouette, teo ambony tady. Fa satria tsy nino sady tsy matoky dia tsy say izy. Ary marobe aminareo tanora, ianareo mety tsy manao an'izany, satria ianareo FKTLM voateza tsara amin'ny soratra masina. Fa misy hafa manao an'izany. Marobe aminareo tanora vao mifoha maraina dia adino soratra masina fa mandeha mijery horoscope. Indrindra le tapany anankiray mikasika ny fitiavana. Ahoana ny fitiavako androany? Ino ny fiatsika tokony ataoko amin'ilay olo tiako androany? Ao amin'ny horoscope izy no mijery an'izany. Marobe koa ny tanora ankehitriny miazakazaka makany amin'ny site de rencontre hitady vady. Zaho aloha tsy mino fa izany olona tsy fantatra ho any amin'ny site de rencontre, tsy fantatra na inona ny finoana, na inona ny finoana ironany, ino vady zay omeny Jesosy ianao, tsy mino an'izany aho. Mety ho azon'Andriamanitra ampiasaina tokoa zany saingy be dia be ny riska izay hatafalatsaka anao amin'ny fahadisoam-panantenana. Tsy any lalana. Izay matoky an Jehova dia mametraka aminy, mametraka ny fiainany ao amin'Andriamanitra, mivavaka sy miandry. Eo manko le problème, le miandry. Oviana loatra manato Jesosy agnamia vady zahato. Efa oviana za zay nivavaka, tsy nety nisy lalahy nanjengy za. Reraka mivady. Misy site de rencontre zeny koa agny. Aloha tsika andeha agny eky hitady vady eky maloha. Efa maro nazo vady tagny. Maro be ny diso fanantenana nefa. Mivoaka avy any le olona antidasy, antibavy be efa 20 taona. No hitany ao. Tsy matoky an'Andriamanitra. Faro, ile fanondro dia milaza. Ile fanondro dia milaza mandeha amin'ny lalan'i Jehova. Io ny faharoa amin'ilay zavatra 5 izay fomba hoentsika mitia an'Andriamanitra. Ny olona tia an'Andriamanitra dia mandeha amin'ny lalany. Ny fivavahana kristianina dia fandehana amin'ny lalana. Lalana lava be izay manomboka eo amin'ny fotoana anaovana batisantsika, mandra-pahidirantsika eo vavahady izay itenenan'i Jesosy amintsika hoe midira ry mpanompo tsara sady matoky. Lalana. Noho zany
dia tsy de tiako loatra indray nampianariko tany amin'ny ZAIKABE ny vehivavy tany fianaran-tsody tsy de tiako loatra ho le terme hoe kristianina satria fiafenan'ny olona ao amin'ny fomba ratsy le anarana hoe kristianina fa ny tena izy de mpanaraka any Kristy isika tanora KTLM manaraka any Kristy ino tao hoe manaraka any Kristy ozy ny sasany hoe mandeha avy ao aorian'ny Kristy mety marina ihany fa tsy zay ny tena heviny fa tena dikany hoe mpanaraka any Kristy de zao mandia eo ambony dian-tongotry Kristy izy ny dian-tongotry Kristy no arahany ary zay no mahatonga an Jesosy ao amin'ny filazantsara tsy mba niteny mihitsy izy tamin'ny Petera hoe andao anao Petera ho ataoko kristianina fa hoana izy andeha hanaraka ahy ndao hanaraka ahy ao anatin'izany lala Jesosy zany tena sarotra mora ny ho tonga vita batisa mora ny ho tonga KTLM mora ny mihira ty aloha ty fa rehefa miala veto tsika inona no mampanaraka any Kristy antsika io tena izy manaraka any Kristy ireo mpianatra reo mpianatra Jesosy eo reraka tamin'ny fampianaran Jesosy indraindray satria tsy takatry ny sainy le izy nday mandeha Jesosy rehefa ho samborona izy ho vonona izy dia nisy miaramila be de be tonga avy any hisambotra azy hamono azy rehefa tonga teo de taitry Petera tamin'izany na lainy Petera ny sabatra nofirainy tamin'ny borziny ny sofin'ilay miaramila ampianatra de normal mihitsy zany hoe fahavalo vonoy fahavalo fa tamin'ny Jesosy izy hoe avereno amin'ny tranony sabatra ry Petera ary nositrano Jesosy le sofiny izay le mpanaraka any Kristy izay ataony Kristy no ataony marobe ny tanora manala zaza ankehitriny manala zaza ary tena problema de zao matetika ianareo vehivavy ny tena victime amin'izy ty satria ny lehilahy rehefa mahavita ny ataony izy de lasa mandeha agny izy nga hitanao tsony izy ary rehefa mampijanona koa ny fiangonana ilay tovavy zay be voka ihany no ajanony fa ilay lehilahy tsy hita zay nanjavonany fa ny mpanaraka any Kristy isaky misy zavatra ataony izy dia antanio Jesosy raha teto ianao inona no nataonao ianao le andeha agnala zaza igny mihitsy voafitaky nantsonao le zalahy tsy azo ny telefône ny numéro zay antsonao izy dia tsy miasa intsony tsy hita nanjavonany zalahy amin'ny fotoana mihitsy ianao miantso any Jesosy raha teto ianao inona no nataonao Jesosy tsy ampanala zazanao tadio zay tsy mpamono olona izy ary Jesosy koa tsy isany tsy ampianaran Jesosy tsika hanery an'Andriamanitra ty efa nampianariko tany farimena de averiko eto nisy tovolahy anankiray mbola zaza moa izany mbola ankizy kely izy mba te azo bisikleta izy de mivavaka amin'ny Jesosy sanandro sanandro nivavaka tao amin'ny fiangonana katolika izy io le misy sary masina Maria igny zany dia mivavaka eo isanandro sanandro eo amin'ny sary vonga masina Maria mivavaka azo bisikleta ary de zao nataony omeo bisikleta aho zao lokony zao markany atery eo amin'ny parking ana eo izy rapitso maraina ohatran'le ataontsika regny any izany Jesosy za mbo mialalahy tsara tare sady tsara bika bogosy mahay raha mana diplôme mpiasa mpanjakana io vavaka ataontsika de zao amizay nivavaka izy tsy mety azo le va nivavaka tezitra amizay izy nalainy le sary vonga masina Maria igny netsy niazakazaka nivoaka tany antokotany nariany tagnaty ala tagny le sary vonga masina Maria de niverina amizay izy niazakazaka avy agny niverina tao amle tragno teo amle place nisan'le sary vongana amizay izy nivavaka Jesosy io
raha mbola tianao hitany reninao atero eo le bisikleta maray. Manao chantage am Jesosy sy ny maro. Rehefa mivavaka am Jesosy dia zao ataovy aminy. Jesosy ome ho asa zay tena tandrifia. Aza mivavaka za Jesosy mba atao premier ministre. Za mba atao président république. Tsy zay. Fa izay tian Jehova. Izay tian Jehova dia mandeha amin'ny lalany. Mianatra mandeha amin'ny dian-tongotry Jesosy izy. Io faharoa. Fahatelo, manompo an'Andriamanitra. Ilay lava indrindra amin'ny rantsan-tanantsika io dia manondro ny manompo an'Andriamanitra. Misaotra ny SB Vaizy nanolotra hira ho aty. Ho antsika rehetra moa efa tsy ho anarery ihany. Fa izao no afatra. Ianareo tanora dia tena mpitory filazantsara. Tena mpitory filazantsara malaza. Ary mahomby, mahay. Ary raha misy miteny aminareo hoe tsy ampy ane io mahatanora anareo fa anareo tokony an'olo tena anao mpiandry na anao katekista na anao pastora na diso tompoko, diso. Ny fiderana sy ny fitoriana amin'ny alalan'ny hira, ny fanompoana zay ataonareo amin'ny alalan'ny hira dia tena fanompoana an'Andriamanitra tena ngeza be eo amin'ny fiangonana. Maro be ny mihaino ny hira filazantsara izay torianareo no mangovongovotra ny fony. Ary misy mitomany aza mangorakoraka noho ny teny fitoriana zay ataonareo sy ny fampibebana zay ataonareo. Misy hira anankiray zay, hiran'ny korala zay tsy tononika aminareo eto. Raha vao mihaino an'izany aho dia tsy vitako mihaino azy indray mandeha ihany. Tsy maintsy miverina indroa intelo ary ny andray ataoko amin'ny bokla. Hoemiko tsara le feon-kira. Satria tena mangovongovotra daholo ny fanako sy ny foko manontolo te hiakatra velona any an-danitra rehefa mihaino azy. Tena mpitory ary tena asa fanompoana ngeza be no ataonareo ao amin'ny hira fitoriana zay ataonareo. Dia zao no afatro. Aza verezinareo fanantenany zay. Rehefa mba mahita anareo any amin'ny toerana any, mba ho hitany amin'ny toerana tandrify anareo mpitory teny. Amin'ny mampitory teny sy mpandresy latra amin'ny alalan'ny hira anareo fa tsy amin'ny alalan'ny fitondran-tena maloto. Tandremo. Efa ho tapotra an'izy ity. Fahatimy farany. Fa magnaraka kosa nareo ka. Magnaraka. Mitandrina ny didin Jehova. Mitandrina ny didin Jehova. O Jesosy hoe raha tia ianareo izy dia hoana ozy. Raha tia ianareo dia fa ampy zany fa dia ataovy amin'izay zay tianareo fa tsy maninona. Tsy maninona avy. Ozy ny agny avy Ambatondrazaka. Akory gona. Dia ozy hoe tsy maninona avy ane. Tsy atompo tena maninona. O Jesosy hoe raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Amin'ny filazantsarany John. Ahoana ny fomba hitiavanao olona anankiray izay tsy tainoanao ny teny. Ohatra anankiray fotsiny ty ataoko aminareo ty. Rendez-vous. Rendez-vous ny mpifanga. Io matetika mampisaraka ny mpifankatia ny rendez-vous. Diso rendez-vous. Am dimy rendez-vous tsika zay tandremo anao am dimy ary amin'ny plage ary. Tonga ny am dimy sy faefany. Am dimy sasany amin'ny eny efa manomboka mivonto ny batanorona amin'izany. Efa manomboka mitoditodika azy any. Vao misy bajaji mandalo dia efa mitodika. Sao dia izy tsy izy hatramin'ny eny sasany. Mbola mamina vina ihany aloha sao dia mba metara izy angamba avy nianatra. Mambobotra moral amin'io Mambobotra moral.
mety asa mety embouteillage angamba tsy haiko andrasandrandasany amin'ny enina sasany am'izay mody ary ny tena problème tena digno le zalahy mihitsy le izy na le zavavy ohatsy tsy voatery lehilahy ihany fa vehivavy koa manadigno rendez-vous inona ny zavatra iainantsika am'ireny fahatezerana tezitra toy mandefa SMS tsy mamaly SMS aloha antefasin SMS efa SMS 20 tsisy valy le SMS satria tezitra atsika ka mitovy am'izay koa ny fiarahantsika amin' Jesosy misy zavatra napetrany misy didy fampianarana misy torolalana izay nasainy arahany ary zao ry havana zao ry tanora Andriamanitra koa de voalaza soratra masina fa saropiaro jaloux Andriamanitra mamaraha Andriamanitra ozy ny fiteny agny avaratra mamaraha koa Zagnahary tsy tiany mihitsy ianao magnadigno azy mitovy manao le vamfoa mandefa SMS igny no tiany ihany koa mba hitandremantsika ny didiny mamaky ny tenin'Andriamanitsika mianatra mivavaka ary manaraka ny teny zay ampanaovin' Jesosy araha ary zay mampanaraka ny Kristy antsika ny dian'ny tompotry no araha io no didy zay apetra io no anankiray am'ireo dimy ary ny fahadimy moa de zao le hoe tia an Jehovah tia an Jehovah io ny fahadimy izay mifamatotra am'le mitandrina ny didiny amin'ny mifamatotra amin'ny manompo mifamatotra amin'ny fandehana amin'ny lalany mifamatotra amin'ny fahatokena azy tia an Jehovah eto am'izay manko ny tena sarotra ny tia ahoana no ampiseho mpitiavana amin'ny Jesosy ahoana no ampiseho mpitiavana aminy ary tena problema mihitsy samy problema daholo na ny mitia na ny tiana samy problema daholo na ny mitia na ny tiana miverina am'le teboka voalohany indrindra rehefa tsy mbola tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao sy ny mahasarobidy anao ao amin'Andriamanitra tsy ho hainao mihitsy ny mitia an'Andriamanitra ndray mandeha nisan'ity mpivady mbola tanora kely zareo reto dia ny fitiavana moa dia aorian'ny fanambadiana de misy krizy foana miatake ny fifankatiavan'ny mpivady ao anatin'ny ray volana voalohany misy krizy kely mandalo ao anatin'ny heritaony misy krizy ao anatin'ny telotona voalohany misy krizy maromaro mihitsy andalovan'ny tokantrano kristianina ary reto mpivady mbola tanora kely reto nandalo krizy jerena ohatra miamangatsiaka amin'ny fitiavana ohatrany akory tsara izy zany ohatrany tsy zay misy le tamin'ny voalohany teo fa miamangatsiaka le fitiavana dia nanapa-kevitra ilay vehivavy alao zany anao premier pas izy ampiseho fitiavana mivadiko ity rangaty tia kiraro marika Nike tiany io Nike ary izy maniazaka ny vidy fa tsy mety nahazo lafo manko le mali le tena vrai marika lafo de nividianany le vehivavy le kiraro marika Nike izy nividianany tonga tao an-trano avy agny aloha mbola hafahafa le tempérament avy agny ohatra mbola tezitezitra ohatra hafahafa zany petraka teo am'le kiraro Nike ha aniza ty ozy ninjovy moa izy to chéri nihina koa izy io hoe nihina ha nividianao kiraro Nike za ihany vidiano koa ana boka tiako gaga le fadiny ary zao nataony manomboko ny any chéri manomboko ny any zaho manasa lasetintsika jiaby agnaty tragno ato viliazy avake koa afompona sindry akanjonao jiaby maloto ao fa zaho anasa azy na fompony le tovy anaty mbo niova ndraiky dia zao ny phrase-ny le rangahy
mbola tsara na tsara fitiavana karaha ty zao izy dia nanomboko teo izy niverina le fifankatiavana gaga daholo ny olona rehetra na ny mpiara-mivavaka na ny fianakaviana satria ny fitiavana rehefa hiainanao ny fitiavan'i Kristy dia tsy maintsy miverina manao domberina ny fitiavan'i Kristy ianao. Tsaroako ity tovavy anankiray kristianina ranabavy anankiray vehivavy izy tsara tarehy sady tsara bika tsy fahotana ny miteny tsara tarehy anao tsy fahotana zany azonao atao tsara mihitsy miteny ranabavy tena tsara tarehy anao. Dia zao isaky mandalo ity tovavy ty korala izy io a dia mioraka daholo ny tovolahy. Wow, hazalahy raha ny agny e ndray mandeha izy taloha izy niavona rehefa izy ataon'olo hoe accord mon ange accord beauté dia miavona izy dia izy hoe za zany tsomotsomo fa za tsy avanao. Taty afara izy niova rehefa nampianarina izy voateza izy izao ny ataony mbola tarehina ndraiky bikana haza hitanao tsara be izy izy fa raha vo hitanao Jesosy agnaty ko vao maiky anao potipotika ohatra biscuit nitsana bulldozer. Rehefa tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra dia hainao ny mamaly fitiavana an Jesosy. Jesosy ranao mihitsy ny latsaka teo aminazy fijaliana. Tsy misy olona afaka mitia mihoatra ny tiavanao ahy. Navadiky Jesosy teo aminazy fijaliana daholo ileo conception sy le définition diso rehetra. Efa voalazako teo le hoe lehilahy wera ary maro amareto vavy no taitaitra rehefa mahazo teny mamy efa mahazo teny mamy dia tonga dia misentosento hazala mbola tsara nahita lalahy tia za karaha tieka za mientanentana aby mandeha mody avy eo vidianako lambahoany ianao anamboariko labotiky ianao ividianako tomobily ianao izy misy hira zay azy miteny mihitsy hoe omeko anao aneny lanitra wera sy blablabla daholo raha pitso mivadiky fa niany Jesosy jereo ny azy nanao wera ve izy nanao blabla ve izy tonga dia vavana satria ny tena fitiavana tonga dia action teo amin'ny azy fijaliana very nodisony Jesosy daholo le conception na fitiavana rehetra zay mety ho fantatra reo rehetra any fa satria izy tia tamin'ny teny sy ny asa. Faranako amizay fa lava loatra fa lava loatra anareo tsy mafana. Fahatelo farany ile fizarana telo lehibe amizay zao fahatelo farany inona no vokatry ny fitiavana eo amin'ny fiainantsika. Hoy i apôstôly John isika tia ozy satria Andriamanitra tiantsika taloha. John voalohany toko faha-efatra ny andiny faha-fito. Ary izay tsy mahay mitia ozy izy dia tsy nateraka Andriamanitra sady tsy mahalala an'Andriamanitra. Satria Jesosy vongana fitiavana no miditra ao amintsika dia lasa fitiavana kely mandehandehetsika. Ozy Martin Luther hoe lasa Kristy kely hoany manodidina antsika isika. Adidy sy andraikitry ny mino rehetra ozy izy ny ho tonga Kristy kely eo manodidina azy. Zany ho tonga fitiavana ireo asa rehetra nataon'i Kristy aparitaksika eo manodidina antsika. Tonga mpitondra fitiavana isika.
tsy tanora kristianina oeraoera sy blablabla isika tompoko ka mity azy ambava fotsiny na amina fotokevitra na amina hira fa ny fiainantsika andavanandro dia tokony ho hitan'ny olona isika fa tia an'Andriamanitra satria rehefa tia an'Andriamanitra isika dia atosika Jesosy hitia ny hafa. Io le message farany tia. Matetika ny KTLM mifampialina za tena malahelo mihitsy. Za tena malahelo mahita ny KTLM mifampialina. Misy moa sasany dia efa miteny mihitsy za foana manao solo tato amin'ny chorale nefa amin'izao dia efa tsy fantatry ny chef de chœur atsony ah. Anga izy io natao copyright aminao ny manao solo tompo. Dia efa voasotra amin'ny anaranao ve manao solo tompo. Tia mifankatia ny chorale. Ary za te mpianatra anao mba fantatrao ve io olona mipetraka eo akaikinao io avy aiza izy antanio izy avy aiza anao hoe sao dampartany aiza reso tanany izy arabao tena mampalahelo mihitsy ny olona mipetraka ao am-piangonana mifanakaiky nefa tsy mifampiteny tsy mifampiarahaby. Iray daholo KTLM rehetra tompo na avy any atsimo izy na avy any avaratra izy na avy any andrefana izy na avy afovoan-tany izy iray ny fomba fitenitsika samihafa ny gadokira ny fomba fandihizantsika samihafa fa iray isika rehetra ary tino afatra farany mifankatiava ry tanoro mitiava amin'ny fo. Indray mandeha nisan'ny ty tanora anankiray izay nabevoka chorale izy ary ty misy marobe agny amin'ny chorale rehetrarehetra agny nabevoka chorale. Rehefa nabevoka an'ilay chorale izy dia nandositra niala tao amin'ilay tanàna lasa teny amin'ny toerana hafa satria olona manan-kaja tao amin'ilay fiangonana izy roa samby zanak'olo be tao agnatin'ilay fiangonana izy roa dia lasa tagny izy. Dia rehefa nandeha tagny izy dia nagnatona an'ilay pasteur izy rehefa tonga tany amin'ilay fiangonana zay nandehanana za pasteur mana problème nabevoka zanak'olona ary tsy iza fa chorale tao aminay ihany fa zaho ndray efa nifona tamin'ny ray aman-dreniny nifona tamin'ilay vehivavy aho tena efa nifona pastor efa manintsinintsy ny foko izy dia ozy le pasteur taminy tsia mbola tsy tokony hanintsinintsy ny fonao raha tena mibebaka mariny ianao dia rehefa tena mibebaka ny olona dia miverina ho azy ao anatiny ny fitiavany Kristy ary manao ny antsoina hoe fanonerana manonitra ny diso zay nataony izy. Dia ozy le pasteur mandehana anao miverina any amin'ny toerana misy anao antsoa ile tovavy dia teneno izy hoe manomboka izao dia satria zaho baban'io zazan-kibonao io rehefa miteraka anao dia zaho no hiantoka azy rehefa lehibe izy zano hiantoka amin'ny fianarana satria zanako zano atao hoe mibebaka ao anatin'ny fitiavana. Ary marobe ny fomba fibebantsika sy ny fomba fifonantsika mila amboarina satria mibebaka tsika mitenitsika nefa tsy misy fanonerana. Ry seriny Jesosy eo mitiava amin'ny fo ivavaka tsika misaotra anao Jesosy fitiavana tena fitiavana tokoa ianao ary ny zavatra rehetra zay nampianarinao anay dia tsy takatry ny sainay satria mihoatra noho ny conception zay fantatray momba ny fitiavana. Ampianaro zay tompo tefeo zay Jesosy ahay tianao ataovy mahay tianao zay ka mitandrina ka matoky matahotra manaraka ny lalanao ary mitianao amin'ny fo. Misaotra Jesosy no retanora be dia be marobe zay tonga eto Mahajanga ankehitriny hianatra ome tanora vanona zay ome tanora matahotra anao sy matoky anao zay amin'ny fiainan-drehetra amin'ny anaran'i Jesosy ho anao rereny ny tera sy ny Lazara ny voninahitra mandrakizay. Amen.